Arak'izany ary dia afaka milatsaka amin'ireo fifidianana izay fandimby eto amin'ny firenena ireo nahazo fampitsorakely ka ora Ramatoa Kristina Razanamahasoa minisitry ny fitsarana. Ankoatr'izay dia nilaza ny fahafampony amin'ny asa izay nitanterahan'ny voamera manokana momba ny fampitsorakely ka ny tenany. Fanio-kevitra vetra. Madio ary voafafa mifaninjehana ara-pitsarana ny voakasiky ny fampitsorakeloka. Manana zo ilatsaka amin'ny ambaratonga mpifidianana rehetra izay toto-saina eto amin'ny firenena izy ireo izay nahazo fampitsorakeloka hoy minisitry ny fitsarana Christine Razanamahasoa. Manana zo izy satria ny amnistia dia midika hoe voadio tanteraka tsy asian-dresaka intsony izay zavatra nanenjehana azy. Izay midika ny amnistia. Manoloana ny fivoahan'ny lisitra voalohany momba ny fampitsorakeloka dia nilaza ministry ny fitsarana fahafapo tamin'ny asan'ny voamera manokana momba ny fampitsorakeloka eo anivon'ny fitsarana tampony. Amin'ny ministra ny fitsarana dia maneho fahafapo koa aho amin'ilay hoe nanao ny asany ireo commission spéciale ministère ireo nanao ny asany izy na dia hoe tsy misy idiran'ny ministère ny fitsarana moa amin'io fa tena hoe nanao ny asany izy en toute indépendance ary koa en conformité amin'ny loi d'amnistie. Dia nisy ny première vague zany iny satria io zany dia jerenitra zareo amin'ny Tsipriany koa ny zany hoe izay lista mivoaka eo dia mahazo matoky marina koa fa tena professionnel du droit professionnel reo tsara reo no namoaka an'iny tsy voafehina firena politika sy na firena politika reo. Ny deuxième vague dia mandeha au fur et à mesure ny atongavan'ny dossier. No amafisa ministra Christine Razanamahasoa fa izay tsy tafiditra amin'ny lisitry ny fampitsorakeloka malalaka na amnistie large et plein droit avoaka ny voamera manokana momba fampitsorakeloka amin'ny fitsarana tampony dia afaka manao fangatahana indray any amin'ny FFM. Nametraka ny commission spéciale io nen'zareo zany dia tena amnistie large de plein droit avy hatrany dia amnistie de plein droit navoakan'ny zareo io miinstruire mijery izy aloha le dossier fa ny FFM indray any amnistie sur requête ny vata zany hoe izay tsy mahazo andeha amnistie de plein droit atsy dia manatona izy manatona ny FFM ary zareo hoe manao requête any amin'ny FFM izy dia ny FFM amin'instruire mandinika an'ilay dossier izy dia avy eo alefany any amin'ny commission spéciale amnistie amin'ny cour de cassation io dia indray no amoaka ny lista hoe mekena sa tsy mekena. Ny alatsinainy ho avy izao no hanao ny fianianana ny mpikambana 420 ao anatin'ny filakevitry ny fampihavanana ary avy hatrany izy ireo dia andrainy andraikiny aorian'izay hoy ny ministry ny fitsarana Christine Razanamahasoa.